miaraba tompoko, akory ranandria, akory sa, mbola tsara, akory lie. Mivaovao antsika androany, aza adinina nefa ny manao j'aime sy miabone ny chaîne-natsika, misaotra tompoko. Mbola tsara kory isika jiaby, miaraba tompoko. Ny fakafaka ny lohateny avy hatrany ary nanomboka nandraisan'ny Donald Trump ny fitantanana ny fitondrana any États-Unis indray, dia maro ny fanapahan-kevitra noraisiny toy ny fandroahana ireo mpiavy tsisy taratasy rehetra tany Amerika. Tsy misy alaharo na aviaiza ny fiaviany. Ny fiaramanidiny tafika Amerikanina mihitsy moa no nitaterana ireo olona rehetra ireo any amin'ny tany fiaviany avy. Rohizana rojo vy moa ireo olona ireo ary ampidirina any anaty fiaramanidina toy ireny olomeloka ireny, ka ny tongotra sy ny tanana no indray mifato. Tsy ny lehilahy ihany anefa fa na ny vehivavy koa, ary zareo Meksikanina, Kolombianina no lolarana tamin'izany. Ankoatr'izay dia abekariny ny hetra rehetra amin'ireo entana rehetra miditra ao États-Unis avy any amin'ny firenena hafa. Vokany namany koa ny firenena hafa matanjaka ny aran'izany toy ny any Chine sy Canada ohatra. Ka ny ain-dehibe ny fidiram-bola ny fitondrana Amerikanina amin'ny fanondranana entana ny ivelany mihitsy no voakasika tamin'izany. Nanomboka nanao mahasarera i Trump sy ny ekipany. Ny tao Canada moa dia noesorony mpivarotra teny amin'ny etazera ny entana vita Amerikanina toy ny whisky ohatra, ka ny vita Kanadianina no naranty sy mameno ny tsena rehetra. Nentan'ny fitondrana mihitsy aza moa ny vahoaka Kanadianina tsy hividy entana na sakafo afa-tsy ny vita ao an-toerana. Asa na fanapahan-kevitra tsy narahana fandiniana no nataon'ity filoha Amerikana ity, ka dia maro no mety ho vokany. Izao indray dia miantsy ady tany fitondrana ao Afrika Atsimo indray izy. Iandre matoto Trump filohan'ny États-Unis vaovao ity, nambarany tamin'izany fa manameloka ny mpitondra any an-toerana izy noho ny fangalan'ny mpitondra ao Afrika Atsimo sy fibodona ny tany eo am-pelatanany fotsy hoditra. Ka nomeny ny fitondrana Andriamatoa Ramaphosa ny Afrikanina mainty hoditra izay tena tompon'ny tany, ireo tany nalaina tamin'ireo fotsy hoditra ireo. Raha tsy ahivina zava-misy tany an-toerana dia toy izao. Rehefa tonga tany ny mpiavy Europeanina fa izany avy any Pays-Bas antsoina hoe Boer dia nandranaka sy nibody ny tany rehetra tany an-toerana ry zareo. Rehefa niverina nefa taty afara ka nalalaka ny Afrikanina tompo-tanàna dia niezaka ambany vity sy naka ny tany teny an-tanan'ireo fotsy hoditra ry zareo. Hatramin'izao anefa dia mbola ny 2.7 isan-jato ny tany ao Afrika Atsimo dia mbola ny fotsy hoditra ny tompony. Noho izany dia nanapa-kevitra ny filoha Ramaphosa izay filohan'ny Afrikanina Atsimo amin'izao fotoana izao fa aka sy zara ireo tany ireo ho an'ny Afrikanina Atsimo tompo-tany. Noho izay nahatonga n'Andriamatoa Trump nanameloka ity fitondrana Afrikanina Atsimo ity fa tsy mety ny ataony amin'ny fotsy hoditra izao. Namaly avy hatrany moa ity filoha Afrikanina Atsimo ity ka niteny fa tsy misy idiran'ny Trump ny fiainam-pirenena ao aminy ary tsy mila lesona avy amin'ny Andriamatoa Trump akory ny firenena Afrikanina Atsimo. Ny ao amin'ny firenenao lohatsehana fa tsy nenay aty Afrika aty. Sady zahay tsy mitavandra fanampiana avy any États-Unis fa mahavita tena. Zany ka filoham-pirenena tsy misolelaka na doing some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination. And until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land. That Donald Trump fears so much. We offer this question of the land. I don't know what Donald Trump has to do with South African land because he's never been here. And he must keep his America. We will keep our South Africa. Stick around there in the White House. We will do our business here. And we will find solutions for our problem. So stay out of our issues. And we will not get involved in your issues in America. You have your own problem. Tsy misolelaka na dia ireo firenena goavana sy matanjaka aza no mandraoana mba ho aiza ho aiza kosa reny mpitondra Afrikanina sasany miforotra vao hoe ny filoha Amerikanina no miteny mba ahoana koa ny mpitondra malagasy. Tsy maintsy hanamby tamin'ny sisy lelaka any amin'ny zareo be kitana indray satria dia ny foanana Andriamatoa Trump ny fanampiany USAID fitondrana malagasy sady isika efa farany amin'ny firenena mahatsa ity. Tsy maintsy mila fanampiana foana, tsy maintsy andeha isolelaka any amin'ny Trump indray indrisy mantsy ry fireneko tena mampalahelo.